Taloha zany dia tsy mbola misy vahaolana maingirana ao anaty zay manatanterahana zay zavatra zay. Efa nisy zany fanapa-kevitra andraisany anatin'ny komanda gendarmerie zay isaorana azy dia mbola misaotra ihany koa ny tompona andraikitra ny gendarmerie nanazy zay fanapa-kevitra zay. Fa maly zany ny coopérative Madaomby dia nahazo menasy tany amin'ny tompona andraikitra gendarmerie tany Soroany Mandidy. Izay manameloka tanteraka ny fitondrana andrara nivony mpanao gazety sy ny fitondrana andrara nivony tompona andraikitra ambony aty ambony mpiafaratapana. No zay antony zay tanteraka zany dia tsy avela mandeha tsy manao sonia ny fiba ny ondony coopérative zany gendarmerie nondony mpamaly sy androany. Dia mikaso tanteraka zany ny coopérative zany zay mpikamo anaty coopérative ao Soroany Mandidy. Ka no zay antony zay dia zay coopérative zay mpikamana rehetra ao anatin'reto zona reto melaka Soroany Mandidy ary amin'ny faritra atsimo dia janona tanteraka ny omby zay oety rehetrarehetra zay ka homidy eto Antananarivo sy omby zay oety rehetrarehetra homidy ho Soroany Mandidy dia najanona daholo. Noho izany zay anatin'ny coopérative Madaomby zany raha tsy hovahy toe-draharaha dia janona tanteraka zay tsy hanao an'ilay asa atao anatin'ny resaka ombintsony aloha manisina fotoana voafetra manam-pandamina amina rara. Dia fantatsika tsara ka mahavoka tanteraka zavatra zay dia zay omby rehetrarehetra namiditsy tamin'ity herinandro ity zany misisa ny omby amidiny coopérative. Fa ny omby rehetrarehetra zay miala efa najanona daholo misy fivorina taminy komandy alina najanona daholo zay omby rehetrarehetra ho amidy amin'ny herinandro sy amin'ny tapa-bolana amin'ny ramray volana omby miala avany amelana najanona daholo ny omby coopérative. No zay antony zay zany zay faneriterena mahazo anay zay tapenambava zay tsy maintsy mijoro amin'ny fijerenany marina ao anatin'ny zavatra fitantanana ny resaka coopérative Madaomby ity. Keto zay dia mitodika tanteraka amin'ny filohan'ny repoblika mba hijery tanteraka ao anatin'ity vahaolana ity satria tena misedra olana zay ankehitriny raha miteraka foana zao fanantenteriterena toy izao dia mataky zay fandraisana andraikitra tanteraka ho andreo tompony andraikitra zay nanao menasy dinadina fantenako manokana atao anatin'izay zavatra zay atao anatin'ny fitantanana coopérative ity. Ka eta zany dia manameloka tanteraka zany zavatra zany ary mitaky fandraisana fepetra ka mitodika eny amin'ny tompolohan'ny repoblika mba handray fepetra feto satria tanora dia tanora ny tena mitantana an'ilay Madaomby dia zao sahady ve ny antsozay mahazo anay mpandrara tanora atao anatin'ity zavatra ity. Firy ny olona velona anatin'ny resaka omby io firy ny olona velona anatin'ny resaka iny ka noho izay antony zay indrindra mitaky zay fiarovana ary fandraisana fepetra satria lasa morotevaka zany ny fiompiana omby sy ny fandrarana omby ao anivony coopérative Madaomby. Ka noho izay antony zay zay atao anatin'ny coopérative Madaomby manokana dia miafy tanteraka ao anatin'ny asa fanaovana tontolon'ny omby eto Madagasikara. Zany ny coopérative Madaomby zany ny 85% ny famatsiana omby amin'ny tsena rehetra dia pikamba amin'ny coopérative Madaomby daholo. Misy akosiny misy tsy pikambana fa ny 80% dia valopolo isan-jato zany dia amin'ny coopérative Madaomby daholo mamatsy zany. Isaka le olona menasy anareo mba afaka ampahafantarina anareo mpanao gazety? Teo misy proof zany zavatra zany teo amasony tompona andraikitra gendarmerie zay nisy fivorina nisy fifampiresahana maly tao anatiny fanatanterahana fanafonana fety no tonga tampoka ny appel zay nataony tompona andraikitra io ty amin'ny telefôna eo amasony tompona andraikitra ambony gendarmerie fa raha ohatra ka mbola mitohy ny fitenenana amin'ny mpanao gazety sy ny fitenenana aty ambony aty ny mikasika ny marina anatin'ny resaka tontolona omby ity fa tsy voka fifampiresahana dia anaovana chantage zany io tsy avelanao sonitsony ny gendarmerie ao anaty tanteraka le omby. No zay antony zay zavatra zay zany no angatahana fepetra fely. Dia manaraka zay koa zany ny délégué mpanjakana koa tsy hamoaka taratasy na autorisation de sortie na complément de passeport amin'ny omby io zany raha tsy manao signature ny gendarmerie ny fiba. Zay zany zao le problème antsika ankehitriny tsy mety hanao signature fiba ny gendarmerie dia tsy mety hanao autorisation de sortie ihany koa ny délégué mpanjakana. Zao zany izy ny omby pikambana coopérative zany very efa tamin'ny herinandro tsy verina tsony nga misy zavatra eny very ny coopérative dia rehefa anisany problème iny ny fifavelezany ny coopérative dia tsy fanekeny ny coopérative Madaomby handohan'ny vola ary variazy. Dia teo nisy ny fifandonana dia very ny coopérative dia sokosory avy hatrany zany gendarmerie polisy tamin'ny araka tamin'ny dahaly. Dia rehefa tonga Soroany Mandidy indray io omby io miaraka amin'ny omby tsy very dia ny fanambarana gazety nataonay tao anatin'ny fitantanana ny coopérative amin'ny fitenenana ny marina dia tsy nekeny test gendarmerie vis-à-vis an'izay zavatra zay gendarmerie tena toerana dia tsy hanao contrôle ny ombony coopérative Madaomby ary tsy hanao fitomboka
ny fiba ny omby coopérative mataomby no zay antony zay zany de kale daholo zany omby amitsika amiteny zao omby ny arivo latsaka mila latsaka kely eo zany omby io ao tsoro mandidy no zay antony zay indrindra zany rasany fanapahan-kevitra ny resaka tamin'ny lehibe antokona andraikitra ambony gendarmeria de zay atao anatin'ny fifampiresahana no nahazo telefôna ataony tokona andraikitra gendarmeria fa tsy mahazo mandeha ny omby raha ohatra ka tsy mifona ny tenako devant gendarmeria fa tsy hanao itsony conférence de presse tsy fampiresaka amin'ny tokona andraikitra ambony aty amin'ny tokona andraikitra maefa aty ambony aty inona ny anton'izany zavadrano azo etrena ve zany zavadrano izysika zahay manana ny omby very sy ny ombinay sy miaraka ny fikambananay ve efa manana problema de zahay reny tsy averitarainy amin'ny zavatra tianay ho atao mety hoe zany zavadrano zay zavatra ndresany fanapahan-kevitra iny ary zany zavadrano misy proof enregistré daholo zavatra conversation io menace ny fanaovana tamin'ny tokona andraikitra io ary misy vavolombelona tokona andraikitra ambony eo niveau gendarmerie zay tsy tonona anarany ito